misy fihetsem-po tsara sy ratsy. Fihetsem-po dia midika hoe taitra fo dia lasa mivoaka. Ara-bakiteny zany afaka tsapanao ny fihetsem-ponao miainga ka mandeha amin'ny lalana iray, ary tian'izany ataonao dia ny anaraka azy ireny avy atao riana ka anao izay rehetra lazaina. Teny aminao amin'ity maraina ity, teny tsotra fa amin'ny fanantenana lalina mikasika ny filaminana, milamina, azo ankinana, matotra, tsy taitaitra amin'ny zava-misy fa milamina, tsy mamela ny zava-mitranga hanery ny fahatsapanao sy ny ataonao fa mitoetra milamina, manangana fiainana eo ambonin'ny vatolampy dia ny ten'Andriamanitra dia Kristy zany. Mino aho fa te hilamina sy te hanome voninahitra an'Andriamanitra isika, tiantsika Andriamanitra mba atoky atsika, fa izao koa mino fa misy zavatra hafa mifandray amin'ny filaminana izay mety tsy takatsika. Ohatra izao, za mino fa misy olona maro manan-talenta, talenta sy fahaizana mahafinaritra maro, nofo sy ny jery lavitra izy ireo, zareo mpanaovan-javatra, mino izy ireo fa natsoina amin'izany. Fa tsy mbola namela azy ireo Andriamanitra, enoany aho hoe tsy mamela izany fahafahany izany Andriamanitra satria tsy milamina ry zareo. Rehefa milamina isika dia avelany mampiasa ireo fahaizana nataony tao anatintsika. Hitanao rehefa manomboka ministera ao 30 taona hafahafa lasa izay na ndrindra 5 taona ao na mpianatra fianarana baiboly an-trano teo eo na 5 na 30 olona teo isaky ny talatalina, dia nanana antsony amin'ny fiainako ao anao izay ataoko izao, fa tsy mbola nafivelan'Andriamanitra aho aloha ampiasa ny heriny izany fahaizana izany noho ny tsy faninanako fahamatorana hitantana izany. Dia tokony ho takatrao fa nafiry ny olona afaka ampianao dia izany ihany koa no isan'ny afaka simbainao. Tena zava-dehibe amin'ireo olona ireo no entsika ny ainatsika amin'ny fiainana izay torentsika sy asehontsika. Tena zava-dehibe amin'ny maharay aman-dreny ny filaminanao anoloan'ny ankizy. Tsy tian'izy ireo ny mahitanao tsy mahatoky amin'izay lazainao sy ataonao. Mahita ny ankizy, raha hitany mampananteny ianao nefa tsy mahavita izany, raha hitany mandray telefona ianao na teny amin'ny olona eo ampamaliana telefona, lazao hoe tsy ato aho ka inona izany hitany izany. Fantatra izy ireo rehefa asesiky ny fihetsem-po sy ny zava-misy ianao, ary tsy hoe tsy maintsy tanteraka eo anatrany ankizy foana isika rehetra dia manana fihetsem-po sy fahatsapahana, ary matetika miaina araka ireny fa mila mihoatra lavitra dia lavitra kokoa foana isika amin'ny fifehezana ny fihetsem-pontsika, mihoatra ny fanarahantsika azy ireny. Tsy ho an'ny olona manodidina antsika fotsiny na ho an'ny fahafahany fahaizantsika fotsiny, fa mba ho fifaliantsika ihany koa. Tsy manam-pifaliana ianao raha tsy mahatoky tena aloha. Tsaroako ireo andro izay tsy noheveriko akory, ireo andro ny fandimbina. Anahoana ary no aviko, ary tsy tiako akory izany no toerana misy azy izay niaina zavatra maro. Ary fomba fiaina mampalahelo izany, ary mahonena izany ho an'ny olona te hiaraina sy manambady anao. Ny raiko dia tena tsy lamina mihitsy, tena taitaitra tsy hainao anatin'ny 2 minitra izay efa ataony. Dia tahotra ny tsaroako lehibe niaraka tamiko. Ny ana tamin'ny tahotra ny reniko, fa tena faly aho nanambady lehilahy milamina. Amin'ireo zavatra rehetra netiny devy teo amin'ny fiainako, nampianatra ny lanjan'ny filaminana izy. Izany hoe tena vatolampy izany lehilahy izany. Tsaroako ny fahataitairako tamin'izany fotoana izany. Ny andro akaiky ny mariazinay, dia ho Davy daoriana ny ovako kely, dia hoy izy, tsaroako aho avy niasa indray alina izay, tena nampalahelo izany hoy izy. Tsaroako aho nitondra fiara indray alina ny saina tsara, namisavisa izay ho toetoetra ny Josy rehefa ao an-trano. Ary hitanareo fa tsy tsara ny miara-miaina amin'ny olona ohatr'izany. Ny zavatra voalohany tokony hajanonao dia ny fialatsiny. Zao tsisy afaka nataoko, be fihetsem-po fotsiny aho zao. Raha mila miaritra izay nieretako ianao dia mety ho tezitra ihany koa. Tsisy afaka nataoko, tsy voafehiko mihitsy na ny tenako azy. Voalohany aloha Andriamanitra tsy hiteny antsika hanao zavatra tsy vitantsika, fa iveriko fa tsy hanao zavatra izay tsy manan-danja amintsika koa isika. Iverindrehetra ve fa zava-dehibe zany fiainantsika lamina izany.
azonareo ve amen betsaka ny olona maniry te hisandratra fa isaky ny dingana vaovao dia hiatrika dia volo vaovao koa raha tsy hainao no miaina amin'ny lamina satria ianao tsy hampaina sy andramana ka na dia tokony hisandratra azy ianao dia ahemitr'andriamanitra amin'ny herinandro avy satria efa asehontsika sahady fa tsy manana izay ilaina ny amin'ny toerana misy atsika isika andriamanitra mitaky amin'ireo izay manompo azy mba ho malina tandrina izay ataonao tandrina amin'izay lazainao milamina azo ankinana matotra tsy voahozongozona ary mahafeny fihetsehampony zao anaty ady isika ka raha hiteny ny baiboly milaza fa ny fiadiny tafika atsika dia tsy avy amin'ny nofo dia fantatsika fa miady isika dia ara-panahy manam-pahavalo isika satana no anarany ary manohitra atsika izy amin'ny fomba maro izay maro samihafa za dia manana fampianarana hoe ny paikady satana izay resako mikasika amin'ny famitahany manafika ansaintsika izy tondratrangan-javatra amin'ny fiainantsika izy mba amitehan'ny finoantsika tsara sy mpitondra izy tiany isika tsy hayanapa-kevitra mba ampiasan'ny atsika mihoatra ny fampiasantsika ny faniritsika anapa-kevitra mifanaraka amin'ny ten'andriamanitra ary fahavan'ny fiangonana izy ampirisiana ianao anao zavatra tsy mety avy eo ianao melohany amin'izany amen no izany tena manana fahavalo isika iady izy iady fa miady amin'ny toeram-pandreseny isika tsy miezaka azo fandreseny isika fa efa nahazo zany fandreseny zany fa ilay mahery no anatytsika manoatra noho ny mpandresy isika efa no hafahana ny ala tao amin'ny fanjakany aiziny isika nafindra tao amin'ny fanjakany mazava tsy hoe miezaka azo ireo zavatra eo isika fa efa azotsika zany zao fa tena manantanja tokoa ny famezantsika tena anana fomba fiaina maripotitra sy mahafeny fihetsepontsika ohatra ny fahaizantsika mifeny vavantsika afaka manao amaina amin'izany ve ny fahaizantsika mifeny saitsika misy afaka manao amaina ve mila mifeny fihetsepontsika koa isika afaka miteny daholo ve hoe amen ianao mahalala fa afaka mifomaraina ianao dia mieritreritra hoe anana tontolo andro tsara ka raha tsy tony tsara ianao dia mety zavatra hitranga ampalahelo anao sy ho tapitapika eo dia hoe tamin'ny valomarainy ty andro tena ho tsara nefa amin'ny sivy dia rava tanteraka ary ny tontolo andro manontolo dia ho feno fahasorana nefa tsy tokony izany no hitranga ao amin'ny tantara voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo rehefa nandeha hiady davida nangataka lehilahy 5,000 avy amin'ny foko isan-karazany izy fa rehefa naniraka ny mpitarika izy anangonareo olona ireo dia hoy izy lehilahy 5,000 matoky milamina sy azo antoka dia zao mba tiako hofantarina hoe ahoana no nahitany lehilahy 5,000 mbola afaka hitan'izany 5,000 zany ve ankehitriny fa tena ny fantohan'ny olona kokoa izany no isika ankehitriny maro ireo fampianarana anaty baiboly izay tsy dia fatoantsika loatra tena ilaina ny miazona fampanantenana mampanantena tsy amin'ny fo ianao dia mandrava azy amin'ny fihetsepo avy eo fantatrao fa nyteninao ny voninahitra ao ko raha miteny zavatra ianao dia mila tanteranao zany tena zava-dehibe ny tsy andehanantsika amin'ny fihetsepo fotsiny mividy amin'ny fihetsepo miteny amin'ny fihetsepo manao fampanantenana amin'ny fihetsepo ary avy eo mandrava izany amin'ny fihetsepo koa avy eo antaninaty sika ka ireo izay olona milamina ihany mivoaka mpandresy amin'izany oabolana 5:20 soratra masina mafinaritra asehonay amintsika eto amin'ny écran zany tanàna rava tsy misy manda ny lehilahy izay tsy mahatsindry ny fanahiny hitanao zao ao amin'ny testamenta taloha ny tanàna rehetra dia hodidinina rindrina fiarovana azy ireo ka rehefa mianjera rindrin'ireo dia malalaka be ny lalan'ny fahavalo zany hoe ny tena marina dia hoe rehefa tsy voafenao ny fihetseponao rehefa tsy voafenao zay eritreretinao na izay teneninao raha tsy mahafeny tenanao ianao
ka manao fotsiny hoe ninninna anao vina manao zay tiako ao dia mitovy amin'ilay tanana rava tsy manana rindrina manodidina azy ianao inona ndika zany misokatra ho an'ny fahavalo ianao afaka mandresy ireo olana maro ataon'ny satana isika hoy aho hoe afaka mandresy ireo olana maro ataon'ny satana isika rehefa voafehitsika fotsiny ireo fihetsepontsika ka tsy mamelan'izy ireny ifehatsika naho ny sika no mihevitra hoe mahatsapa zavatra iray dia mila manao an'izany tsaroko nisy fotoana tena tezitra tamin'ny zanako dia tena tezitra aho satria tena nakorotana izy ireo ambony ambany ny trano ary zany tena nikorotana sy tena tezitra ka na dia zavatra kely aza dia tena maharomotra dia ohatra fantatra fa tsy misy olona eto manao trano fa mety misy olona mijery fahita lavitra zao ty hainao zany androany dia nateniteny foana aho ary nalailony tenako taorian'ny fatezerako sy ny fahanginako ny kikikako tamin'ny zanako aveo izy rehetra nitomany sy naratra dia tena andriamanitra mifona tsy hitako izay atao tsy fantatro fotsiny hoe inona nazo andriamanitra tsy voatanako sy ny atezerako dia izay fa andriamanitra nampianatra hoe voavenao zany raha nataonao ny ohatra ny meny aho hoe raha ianao ny pastera mivoaka eo amin'ny varavara fidirana io zao dia andresy an'izany ianao ary andresy zany amin'ray sekondra monjy ianao hatramin'ny fotoana ialany eo amin'ilay varavarana dia olo-kafa mihitsy ianao dia deraina ny tompo voninahitra dia lazaiko ny olona foana hitanao raha tezitra mikatotrano ireny ianao ka tonga ao aho iovaingana ianao tena afaka miova isika fa mandra-pinoantsika an'izany dia tsy misy miova eo lazaiko fa afaka fezintsika ny tenantsika lazaiko fa afaka fezintsika ny tenantsika ary mandra-pinoantsika an'izany dia tsy misy zavatra miova eo nahoana isika ny mihevitra fa tokony hafetena eo anatrehan'ny olona izay tiantsika resena lahatra fa rehefa ohatrany miaraka amin'ireo olona izay tena akaiky antsika sy miara-miaina amintsika dia ohatrany miaina ho an'olo-kafa mihitsy isika satria heverinao fa ireo olona ireo tsy maintsy hiaritra amintsika foana mivoninahitra ny fianakavianao mivoninahitra ireo olona izay matoky anao Filipianina voalohany 5:20 aza manaiky na dia kely aza ampitahorina sy ampanindreo fahavalo sy mpifanandrina na amin'inana inona ny amin'ny fahatokiana toy izany izay midika filaminana sy tsy fahatahorana dia famantarana mazava pirofo sy famantarana ho azy ireo ny fahavalonao ny fahaverezana izay etindreo fa famantarana azo antoka ny famonjena sy fanafananareo avy amin'Andriamanitra izay misy hery roa samihafa mijery antsika izany ny fijerin'ny devoly sy ny fijerin'Andriamanitra ny amitrangan-javatra eo amin'ny fiainantsika dia manatsafidy isika afaka notezitra isika ary afaka mitoetra tony tsara fa mijery ireo lafindroa ireo ny soratra masina milaza fa raha mitoetra mimpiadanana isika dia ny devoly malala fa voafetra ny androny jereo kasiana ianao mba ho tezitra fa rehefa tsy mahazo anao izy dia andeha hitady olo-kafa afaka ataony izy dia mijery ny fahavalo ka rehefa tsy matahotra sy mahatoky ianao dia famantarana mazava ho azy zany ny amin'ny fahasimbany ho avy fa milaza amin'Andriamanitra koa izy zany milaza amin'Andriamanitra fa mahatoky azy ianao na manao ahoana ny filazantsika ny fahatokiana azy raha tezitra foana isika dia tsy mbola mahatoky azy sika zany fa rehefa hitantsika ny fahatokintsika azy dia famantarana mazava ho azy zany fa tonga ny fotoana fanafanatsika jereo ngeny 5:20 Filipiana 4:5 fa ianareo efa nomena tombontsoa ny amin'ny Kristy tsy nino azy ihany hifikitra hiankina atoky fa niara-pahoriana aminy koa ao andrasokely rahavavy Joyce tsy te hiresaka teny fahoriana aho mbetsaka ao namaky ny Filipiana 1:20 rehefa mizary zany dia teneny tavy foana hoe tokony vakianao koa ny 7:20 dia tsy te handray fitenenanao raha tsy mahavaky ny 7:20 koa androany zao le izy raha milamina tsara ianao zany hoe ny tena marina raha mitoetra mahatoky ianao mandritry ny fiandrasanao ny fanafananao dia hiaritra araky ny nofo ianao satria misy sombony amintsika izay teanao zavatra iray
dia tia laza zavatra isika tiatsika ho azo izay fihetsem-po kely misy fahatezerana izay tiatsika ho fantatry ny olona fa tsy manaikinaiky isika dia rehefa mbola manao izay ho afaka ao ianao dia mihemitra Andriamanitra ka manao hoe tenenao rehefa vitany ianao fa raha tony tsara isika ka manao hoe Andriamanitra minao fa miasa ianao zao na dia mbola tsy mahita fiovana zao aloha zao mino fiasanao zahay manana tombontsoa tsy ny ino any kristiany ianao fa ny hiaritra fahoriana kely mandritra ny fiandrasana ny fanafahany koa no ireo fitsapana mahazo antsika izay mampitombo antsika ara-panahy isaky ny andro iorenanao sy atokinao tsara ka tsy hitsaranao dia mitombo ara-panahy ianao amen fantatro tsara angefa ny zavatra tadiavintsika dia fivoarana ny falazaiko anao mpantsorana ny fandrosoanao ny fotoan-tsarotra fa tsy fotoana tsara dia mankafy ny fitombonao tamin'ny fotoan-tsarotra ianao misy fihetsem-po tsara sy ratsy ny fihetsem-po dia midika hoe taitra mifo dia lasa mivoaka ara-baky teny zany afaka tsapanao ny fihetsem-ponao miainga ka mandeha amin'ny lalana ray ary ny tiany izany ataonao dia ny anaraka azy ireny avy atoriana ka anao izay rehetra lazainy afaka mianatra mamantatra ireny fahatsapany ireny ianao ka rehefa manomboka mitsangana ireny dia afaka lavinao sy atosika ao ianjera avetrany zany tsy midika fa tsy hampaninanao izany fa tsy voatery anaraka azy ireny ianao misy olona mahazo izay lazaiko ve androany ny fahatezerana dia iray amin'ny fihetsem-po ratsy lehibe eketsika rehetra angambizay fahatezerana dia fihetsem-po mafy ratsy ray isan-kerinandro ianao dia mety ho tafitoy ny 5 iseo tezitra fa tsy voatery hijanona eo ianao afaka nososotra ianao na koa tsy miraharaha tsotro izao ny hafaliana dia iray amin'ny fihetsem-po tsara sika rehetra dia tia mifaly avokoa tsy ratsy akory ny faly fa te hizara zavatra aminareo androany izay mety ho eritreretinareo fifaliana tafahoatra ny hafaliana tsy voafe dia mety hanosika anao any amin'ny toerana izay anomboanao fanapahan-kevitra hiteraka olona maromaro anao aoriana satria raha manapa-kevitra amin'ny alalan'ny hafaliana isika dia inona no ataontsika rehefa tsy falintsony isika satria tsy ho voatananao foana zany karazam-pifaliana izany fa izao no fantatro izao no inoko niezaka ny aina tamin'izany aho fa teo amin'ny 2 herinandro teo nisy zavatra nahafaly azy ay ary tena namelany tenako tena faly mihitsy aho dia nanomboka nanapa-kevitra izay tsy nisy dikany loatra aho dia no heveriko fa tena manao zavatra tsara sy avy amin'Andriamanitra aho nanandrana nanampy olona tia nanampy olona ary tsy mirehare amin'izany satria nandany taona maro tsy nanampy afa-tsy ny tenako ihany fa tena novan'Andriamanitra tokoa aho ary samylaza fa isan'ny fifaliako lehibe ny fanampian'olona tena tiako izany ankafiziko izany faly aho rehefa mampifaly olona ray faly aho rehefa afaka mampitsikitareny ray tia manao zavatra ho an'olona izay naniry an'izany ka mety tsy ho tanteraka izany raha tsy nisy olona ny ara-dalàna amin'izy ireny tiako ny mamela an'Andriamanitra ampifaly olona amin'ny alalako ary mahafantatra olona aminareo izay tia izany koa zava-dehibe izany ka tiako ny manampy olona ary ilay olona izay nezako nampiana dia olona izay tena tiako tokoa ray amin'ireo ny zanako ary tena napakatra azy eo amin'ny sehatra ambony kokoa dia niomana tsara aho ary tena faly ny amin'ny anampiako azy ary nandany ny fotoananay izay mba hatongavana sy hitrangana izany sehatra izany niainga tamin'ny fototra raha foeziny izany dia tsy niala sasatra mihitsy aho tena nandeha tamin'ny fihetsem-po be aho nandritry ny andro maro ka nefara tamin'ny fahatsapana fa ny accélérateurako midona amin'ny tany ka rehefa matory iny aho ny alina dia tsy mahita torontsony ka dia nandalo ala maro aho izay atoriako adiny 5 na adiny 9 izay tena tsy mety tamiko mihitsy izany hoe nianatra teo amin'ny 4 sy 5 taona teo aho ary satria aho ny tombo taona koa sy tsy antitra amin'ny fo aho fa antitra amin'ny taona tsy antitra fa tombo taona amin'ny fiainana dia tonga saina fa tokony iova raha tiana tanteraka zavatra tiako atao satria rehefa miasa aho dia miasa mafy Andriamanitra manampy hanaovako izany za mino fa Andriamanitra miaro antsika rehefa manao araka ny sitrapony isika fa tsy noko hoe miaro antsika izy
raha manao adaladala isika fa fantatro avy amin'andriamanitra manome aplanina ho an'ny fahasalamako sy ny fiainako ka fantatro fa ilaiko zany mila misakafo tsara aho mila misotro ranobetsaka mila manam-potoana elana sasatra aho sy andanjalanjako ny asa sy ny fialamboly ihany koa ary fantatro fa isaky ny tsy manao zany aho dia manokatra lalana ho an'ny devoly ny baiboly milaza ao amin'ny petera voalohany toko 5 maonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandeha tahaka ny liona miherona mafy mitady izay hoaniny sy arapany koa rehefa tsy milamina isika zany dia manokatra lalana ho an'ny fahavalo jereo na dia manao zavatra tsara azy ianao zany ka raha manao izany amin'ny fihetsem-po dia mbola mety hidikizo ihany ianao zany misy mahazo zay lazaiko ve ka tsy ilay fihetsem-po kely izay miteraka olana ao antsika fotsiny ihany fa ilay fihetsem-po lehibe tsy voafehy izay miteraka olana ihany koa zao petera dia lehilahy iray mora tezitra tokoa fa andriamanitra mampiasa azy hatramin'ny fomba lehibe tokoa ka ny vaovao mafaly dia aleloia iova siky vaovao mafaly zany ka na dia olona mora azo ny fihetsem-po azy ianao raha toy ianao ka tratra ny fahatatairana ka manana fahazaran-dratsy amin'izany namela ny fihetsem-ponao anjaka namela ny fihetsem-ponao ifehanao androany ny andro fanapahan-kevitra androany manamboatra ny sainao ianao tsy manina izay fotoana lanina fa izao dia ilamina matotra azo ankinana ola matoky tsy anaiky hoentin'ny fihetsem-poko aho zao ny fe azy reny dao isika ijery Matio 4:20 mitomboka amin'ny 7:17 ary efa tonga tany amin'ny faritany kaisara Filipo Jesosy dia nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataony ola ho iza moa ny zanak'olona dia hoy ireo hoy ny sasany Jaona mpanao batisa ary hoy ny sasany Elia ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray ampaminany ary hoy izy taminy fa ianareo kosa manao ahy ho iza ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona fa Jesosy namaly azy hoe sambatra faly miadana mahateo ty ianao Simona Barjona fa tsy nofo amandranona ny eo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra tamin'izay fotoana izay Petera nilaza faminaniana avy eo am-pony izay nomen'Andriamanitra azy ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona zaho mino anao sy izay lazainao mikasika anao dao iverenantsika kely izay soratra masin'izay alazaiko anareo ianao ny Petera Griky Petros vatolampy lehibe ary ambonin'izany vatolampy izany Griky Petra karazana vato lehibe anondrenako ny fiangonako ary ny vavadin'ny fiainatsita tsy ary isy azy Jesosy izay vatolampy izay ary amin'ny mampino atsika dia tonga vatolampy koa isika ary misy hafatra eto satria hoy izy izao Petera ilay zavatra naseho anao kasika raha voatahirinao zany mametraka ny fitokisanao amiko dia azo antoko vatolampy izy tsy mora ozongozonina tsy mora ny anozongozona azy satria rehefa mino an'Andriamanitra tokoa isika ka mino fa izy eo nilantsika ary inotsika fa afaka manao ny zavatra rehetra izy inotsika fa tiatsika izy raha mino fotsiny ny tenin'Andriamanitra isika ninonina mitranga manohitra atsika dia afaka manohitra tahaka ny vato isika satria fantatsika fa Andriamanitra no miasa fa ohatra ny Petera mihitsy afaka akentsika zany eo am-piangonana dia mitehaka miasa avy amin'ny fanambarana izy ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona dia afaka mitory zany ao androany amin'ny foko rehetra ary ekenareo rehetra ianareo izay manao hoe amena amena ie Andriamanitra mahay zavatra rehetra fa rehefa todin-tranga iray ianao dia lasa olana kely isan-karazana hoy izy isan'izany vato zany ianao mbon'izany vato zany no anorenako ny fiangonako ary ny vavadin'ny fiainatsita tsy ary isy azy tia kotsapanareo androany fa raha afaka mitoetra amin'ny filaminana ianao dia vavadiny elo tsy ary isy ianao io amin'ny tenin'Andriamanitra io raha milamina tsara sy matoky ianao tsy ary isy ianao ny vavadiny elo dia toy ilaza hoe izaho anome anao fahefana izay rehetra fatoranao dia voafatra izay rehetra vahanao dia iva miainga amin'ny toeram-pilaminana ray dia manan-kery sy fahefana amin'ny devoly sika izay no mahazava-dehibe isan'andro ny fananam-piadanana fomba tokan'andrisenao ny devoly zany raha tsy manam-piadanana ianao dia tsy hanan-kery koa
amen.